Ampifaliana mandrakariva ry avana nazoantsika miona toy izao. Ny amin'ny ten'Andriamanitra ho enontsika izay miantso antsika hiverina hibebaka amin'Andriamanitra. Ianareo izay voantso an' Jesosy Kristy malahan'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminao reny ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zoma 10 Martsa 2022. Mbola ibanjinantsika an'ireo hevitra hoe miantso ho amin'ny fibebahana ny Tompo. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Ananatra anao a Jehova fa nanitona niakatra ianao ka tsy nataonao fifaliany fahavaloko aho. Jehova Andriamanitra nitaraina taminao aho dia nasitra anay ianao. Jehova efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainantsika ianao. Efa napody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalaza ny Jehova olony masina ka miderany na ranomasina. Fa ndray ny mpimasy ihany ny fahatezerany nefa mandritry ny andro renana kosa fakasitrahany. Amin'ny hariva dia misy tomanina tonga hivahiny lokala, fa noho ny maraina kosa dia misy fiompiana. Amen. Miubi ahani Jehova ri tani reta. Miubi ahani Jehova. Ubi. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpitsara ianao. Aka amin'ny raharaha sy ny ady hatrehana dia manome anjara toerana miavaka ho an'ny olona isiony voninahitra ao. Mankalaza anao ary izay Tompo noho izany midery ilay voninahitra anao. Mendrika anao izany noho ny fitiavanao anay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay ary fantatray koa ko mangataka famindram-pona ohatrany izay. Mamindrafo aminay ary mamela any edrikay. Feno ny fananao masina izay. Hanazavanay ny amin'ny fanambarany teninao izay vakina aminay. Aizanay mitombo amin'ny finoana ary indrindra hiverinao aminao amin'ny fahatsiarovan-tenanay amin'ny fibebahana. Minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ravina malala mofinaina ho antsika amin'ny teny ity dia hitanao ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa
Mpanjaka faharoa 770 ny 9 ka hatramin'ny 710 mivaky toy izao amin'aran'i Jesosy. Ary tamin'ny taona 7 nanjakan'ny Hosea nahafahany mpanjaka nisy Asiria ny Samaria. Dia nety nobaby tany Asiria ny Israely ka namponeny ny tao hala sy teo amorony Habora dia niony Gozana izany ary teny amin'ny tanànany Midiana. Ary ny natongavana izany dia noho ny nanontany zanak'Israely tamin'ny Jehovahandriamanina izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ho afaka amin'ny tanan'ny Farao, mpanjakan'i Egipta. Ka natahotra izay andriamanin-kafa izy. Ka nandeha araka amin'ny fanaony jetilisa izay norohan'i Jehovah tsy eo anoloan'ny zanak'Israely sy araka ny didy izay nataon'ny mpanjakan'Israely. Ary ny zanak'Israely dia nanao teny tsy marina hoety manakona an'i Jehovahandriamanitra ka nanao fitoerana avo teny amin'ny tanànany rehetra dia hatramin'ny tilikambo mpiambina ka hatramin'ny tanàna manda. Ary nanangana tsangam-bato sampy sy Asera ho azy teny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra izy. Ary nandolo didin-kazo manitra teny amin'ny fitoerana avo rehetra izy. Tahaka nataon'ny jetilisa izay norohan'i Jehovah tsy eo anoloany, sady nao zavatra ratsy ka napatezitra an'i Jehovah. Fa nanompo sampy izay nandraran'i Jehovah azy hoe aza manao izany zavatra izany ianareo. Nefa mpaminany rehetra sy ny mpahita rehetra dia nasain'i Jehovah nananatra ny Israely sy ny Joda hoe mialahy amin'ny lalana reo ratsy ary tandremo ny lalako sy ny didiko araka ny lalàna rehetra izay nandidiko ny razanareo sy izay nandrahako ny mpaminany mpanompoko ho aminareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo ny fiadanana ry havana malala dia ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay mitady atsika sy very mba hiverina aminy amin'ny fibebahana. Nofinan'ilay isika teo mpanjaka faharoa 770 ka hatramin'ny 710 dia tantara izay milaza ny faharavany fanjakan'i Israely nety ny Hosea-mpanjaka sy ny fototra natonga izany. Hita fa Andriamanitra dia mitsara ny olona rehefa manadino ny fitondrana. Izay voalaza 7 ry havana. Izay nitondra azy mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ho afaka amin'ny tanan'ny Farao. Hosea ravina no mpanjaka farany tao Samaria, fanjakana valatra. Rehefa niakatra nafika azy ny mpanjakany Asiria dia nifampiraharaha taminy Hosea ka nandohetra taminy. Mikasa tsy handohetra tamin'ny Asiria izy ka nila vonjy tamin'ny Egipta fa tsy tamin'Andriamanitra. Tezitra Andriamanitra ka nandefa ny Asiria nandrava ny Samaria. Mahalona ny zavatsarotra tsy maintsy hatrehana ry havana dia mila matoky ny herin'Andriamanitra isika. Aza mitoky amin'ny herin'olombelona fa ny herin'Andriamanitra izay efa nanome an'i Jesosy Kristy mpandresy sy mpamiresa antsika, izany ny tokony itokitsika ary tokony tsy hanadino ny fitondrany teo amin'ny fiainantsika isika ny amin'ny zavatra rehetra. Izao koa ry havana, Andriamanitra mitsara ny olona rehefa manompo sampy, izany koa ny 9 fa nanompo sampy izay nandraran'i Jehovah azy hoe aza manao izany zavatra izany ianareo. Niala tamin'ny fivavahana tamin'i Jehovah ny Israely tao amin'ny fanjakana varatra ka nanao tsangatsampy sy nanompo ny Asera entina manakonaran'i Jehovah. Nanao fanatitra ho an'ny sampy teny amin'ny fitoerana avy izy ireo. Natahotra andriamanin-kafa izy ireo. Tezitra tamin'izy ireo Jehovah Andriamanitra rehefa miala amin'ny fankatoavana ny fanomponan'i Jehovah ny olona. Andriamanitra mandefa fahavalony sy ratsy azy. Izao ry havana, tandremo ny fanompo-tsampy. Mialahy amin'izany fa izao matokia an'i Jesosy Kristy mpamonjy avy amin'Andriamanitra. Izany ry havana. Satria mitsara antsika Andriamanitra, mijery antsika izy. Ary izao manafay antsika izy. Fa koa nge toy ny tiany io no hitanao ny amin'izay nataon'Andriamanitra. Raha izany ry havana ho voninahitr'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinahy nanomenao izay milaza fa Andriamanitra dia mitsara ny olona rehefa manadino ny fitondrana ary mitsara ny olona koa rehefa manompo sampy. Mivavaka aminao izay nitahinao anay tsiraray mafantatra izany to. Miavoza nisy anandro misehitra misy anay. Hay mijoro vavim-belinao marina sy mpanompo mahatoky ny teninao. Hay tianao koa akehana ny sonitokatrano sy ny fiarahamonina misy anay. Ampandrosoana ny fiangonana. Jesosy, vonjeo ny firenay fa sahirana izahay. Koa didina aminareo Jesosy Kristy, ny asa matin'ny Satana sy ny diavoly tsy anankely tsy anapahefana eto. Fa ny anaranao Jesosy Kristy, ny herin'ny fananao masina mpandresy sy mpampandresy no napaka hita amin'ny firenenay.
Sitrany tompo ro marary mila ny vavakay fampanasitrany ianao ko atoany asan'ny fitsaboana atanjao ro asporiana ka ampionononao toandro mario sikiola ro sahirana fondrisa rovo izay amin'ity zavatra misy amin'ny fiarahamonina misy anay tsonjovy ireo any ampigadrano mitaheny amin'ny fiazakazaina amin'ny fianarana amin'ny asa mandrara amin'ny tokantrano ny fikasana tsara rehetra aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay sy vavahanay novanay izany vavaka izany miaraka aminay vavaka nampimbonina anay manao hoe raha nay izay ny an-danitra ao masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra mihona izy anina sahaza ho anay ary mamelaha ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano atolotra anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba hahasoa antsika rehefa raisina amin'ny finoana. Aza matahotra ny fifananavitra anao aho efa niantsonaranao ahay ianao raha mihitan-drano ianao dia ombanao aho ary raha mihitan'io ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo fa zao Jehovah anao Andriamanitra aho dia ny iray masiny Israely mpamonjy anao satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sadiako aza matahotra fa momba anao aho amen. Ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.